Miarabantsika andray tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao ity rehefa niala sasatra ray volana mahery teo dia iveriny regny ny fandarantsika ary toy ny mahazatra misy hatrany ny vahiny eto amin'ity fandarana ambarao ity amin'ity anio ity ary ny vahintsika ny pahilalana sady eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena Rabenarivo Saondra miarabanao ny fandarana ambarao. Miarabanareo miaraban'ny mpiaino rehetra. Anisan'ny miteraka resabe moa zany amin'izao fotoana izao ity resaka hoe fanitsiana fanovana ny lalam-panorenana ity efa nitondra ny ampany ihany moa ny mpitondra ny filoham-pirenena ny herinandro lasa teo ny zava-misy efa naneo hevitra tamin'ny alalan'ny hainao manjery tamin'ny gazety moa zany ny teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena ny sehatra resam-pirenena mahakasika an'izany eo ianao Ramatoa Saondra Rabenarivo hitondra ny fahitanao mahakasika ny hevitry ny mpitondra misaotranao ny zavatra voalohany angamba dia ny mampatsiahy antsika rehetra zany fa tamin'ny taona 20 tamin'ny nanovan'ny lalam-panorenana farantsika dia no asarotona ny procédure zany rehefa nao fanitsiana ny lalam-panorenana. Ny zavatra voalohany zany dia tsy maintsy hita fa tena ilaina izy io, tsy maintsy tsaraina mihitsy zany hoe nécessité jugée impérieuse, tena hita tsaraina mihitsy zany fa tena ilaina ilay fanitsiana zay aloha voalohany. Zay le izy vao miditra amin'ny hoe mamoaka décret ny président ny filoham-pirenena na mamoaka projet de loi ny any amin'ny antenimiera sy ny anteneradon'olona. Avy eo nefa io volavolana fanitsiana io dia tsy maintsy ny telo-pahefa ny Assemblée nationale sy ny telo-pahefa ny Sénat no mifidy azy. Ary farany ary zavatra voalohany tao anatin'ny lalam-panorenana teto Madagasikara dia voatery tsy azo ialana ny fitsapakevim-bahoaka. Tsy maintsy atao io. Ka tsika moa tsy dia tena mahafantatra loatra hoe inona daholo no kasain'ny fitondrana ampidirana anatin'io fanitsiana lalam-panorenana io. Fa hatramin'izao aloha dia mampatsiahy antsika fa misy procédure ary natao fananiana satria betsaka loatra taloha ny fanitsiana kely tetsy amin'ny sisiny tetsy, fanitsiana kely artikla iray na anankiroa fotsiny zay mahasoa ny olombitsy fa tsy mahasoa ny rehetra. Ka zay zany no ohatrany hoe esprit tamin'ny taona 20 ary ampatsivona daholo aloha tsika fa tena ilaina tokoa ve izy io ary ampatsivona fa ho sarotra ny anao azy tsy maintsy misy référendum nefa zany sady lafo no ela no mikarakara an'izany fa tsy vita vetivety. Natsidika eo teo moa ny amin'ny hoe tsy mbola tena fantatra zay tena tian'ny mpitondra atao raha ny nambarany teny avoloha dia ny ampany nambarany dia ny amin'ny hoe ao amin'ny resaka fokotany zany ny amin'ny tokony fidianana sy fokotany zay nrefa ny anankiray ny amin'ny hoe lay elanelam-potoana eo amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany sy faharoa sy ny ahatrany amin'ny famoahana ny voka-pifidianana zany hoe mety tsy hafahana manatanteraka n'ilay ka raisitsika tsirairay aloha le izy le fehim-potoana aloha no raisiko voalohany ny andininy fa 9 sy 7 anatin'ny lalam-panorenana. Izy io moa efa hatramin'ny fahaleovan-tena tamin'ny 1959 1960 no efa tao anatin'ny lalam-panorenantsika hoe ny fifidianana filoham-pirenena dia tsy maintsy mitranga eo anelanelan'ny 30 sy 90 andro alohan'ny hataperan'ilay fehim-potoana n'ilay mpitondra teo aloha. Tsy niovy zany nandritra ny 90 taona. Nefa inona niova nandritra n'izay 90 taona zay? Tamin'ny 1975 mbola tsy nisy ny internet, mbola tsy nisy ny scan, mbola tsy afaka naka sary tsika amin'ny alalan'ny telefona, mbola tsy afaka nandefa résultat tsika farak'izay aingana zany amin'ny alalan'ny internet na telefona. Dia zao izy vao miteny hoe tsy ampy io fehim-potoana io fa tsy maintsy ovaina, tsy miteny izy hoe ovaina hoe inona akory, tsy miteny akory izy hoe ovaina hoe inona. Zay aloha voalohany. Ary ny resaka fokotany
dia ity resaka io aloha dia ozy izay hoe fanodonana ny hevitry ny vahoaka fotsiny io mody ny resaka fokotany no alefa aloha satria ity fitondrany ity dia tsy nampiatra mihitsy ny momba ny décentralisation teto amin'ny tany sy ny firenena tsy nanangana mihitsy izy ny région tsy nanangana mihitsy izy ny faritra dia zao mody hoe any amin'ny fokotany indray zany no ampidirina ao anatin'ny lalam-panorenana zany zavatra any raha fijeriko azy aloha dia vita amin'ny alalany atao hoe loi organique fa tsy mila fanovana ny lalam-panorenana ary tetika fotsiny zany mody andresena lahatra antsika rehetra ifidy an'ity fanitsina ny lalam-panorenana ity raha hitsiko le izy dia hoe raha manao an'ilay référendum zany tsika dia mazava ho azy fa tsisy fifidianana taona 2024 ka mety tsy maintsy ahemitra izy io voalohany indrindra aloha tsy fantatra hoe inona no hosoratany ao tsy fantatra hoe taloha zany 30 amin'ny 80 andro talohan'izany fa mety hovaina hoe 30 amin'ny 80 andro aty aoriana sa inona no ataony eo aloha zay aloha tsy fantatra mety hovaina zany le datin'le fifidianana amin'ny alalany io fanitsiana ny lalam-panorenana io fa roa manaraka izany ny fitsapakevim-bahoaka dia fifidianana io tsy maintsy misy an'le convocation des électeurs io telo volana alohan'le fifidianana nefa tsika izao efa tombotra be zany efa octobre novembre dia mety amin'ny volana mai na juin amin'ny heritaona vao misy io référendum io dia aorianan'izay nefa dia mbola anomana indray an'ilay fifidianana ny filoham-pirenena ka ozy izay hoe mety hoe ho ahemitra indray io zany dia tsy fantatra hoe ho amin'ny 2024 tokoa ve ny fifidianana ny filoham-pirenena vaovao sa amin'ny oviana ka zay anisan'ny zavatra tahorana ary amin'ilay izy hoe tsy fantatra inona no proposeny dia vao maika zany matahotra hoe inona indray ty tetika ity anemorana an'ilay fifidianana amin'ny 2024 fa fantatra ve hoe raha araky ny fanarahanao vaovao sy ny fahitin'ny fampiasana n'ilay lalàna koa zany ao anatin'le hoe tandalàna mazava ve ilay dinga tongavana ho anao mbola tsy mazava aloha le izy androany zay aloha ray ary ny faharoa dia mbola tsy hitako hoe tena ilaina ve le izy moa ve tsy misy fomba hafa ahafahana miatrika an'izany défi mety défi ny hoe ao anatin'ny 30 hatramin'ny 80 andro raha izay no izy dia mitadiava lalana hafa araky ny voalazako teo zany le resaka teknôlôjia aza lanina amin'ny fitsapakevim-bahoaka ny vola fa lanio amin'ny fividianana ordinateur sy internet sy 4G ho an'ny CENI ahafahany mampiakatra ny voka-pifidianana ao anatin'ny herinandro au lieu de ray volana ohatra ianao teo milaza hoe ary raha rehetra malala moa zany hoe tsy mbola tena fantatra le votoatony zay mety eo fanovana ao ataony nareo anivon'ny fiarahamon'ny pirenena nefa efa nilaza herinandro vitsy lasany amin'ny apidy doza io fanitsina lalam-na fanovana lalam-panorenana ka milaza ny filoham-pirenena hoe io fanitsina io zany dia amplamina hitondra stabilité ozy izy hitondra apaisement amin'ny teny frantsay nefa zay miteny hoe vao maika zany io anakorotana satria raha ny etaeta am-bahoaka zany dia tsy fanitsiana ataoko hoe le fanitsiana karazana tip top amboamboarina kely le lalina fa le tena fanitsiana miditra lalina mijery akaiky an'ilay fandaminana zany ny rafi-panjakana isan-karazany eto Madagasikara ary ozy izy zay hoe tokony ireo candidat teo filoham-pirenena amin'ny heritaona zany no mitondra ny miteny izy hoe ny fédéralisme na décentralisation tena izy na hovaiko ohatr'izao ny séparation de pouvoir tsaraina zavatra ohatran'izany dia amin'iny ny olona no mifidy dia zay tsika vao manao fanovana ny lalam-panorenana fa ity fanovana aingakaingana everiny fa aingakaingana nefany araky ny nampatsahiviko teo dia tsy maintsy mihitsy tsy azo ialana ny fitsapakevim-bahoaka nefa ela be zany ary ny faharoa dia tsy dia tena tsy hita maharesy lahatra aloha hatramin'izao ny justification zay omen'zareo anitsinan'izy io ka ny tena tahorako dia ohatrany hoe détournement lasa io zany resahantsika rehetra atao amin'ny mpanao gazety na ny OSC na ny mpanao politika dia lasa tsy mijery akaiky tsika inona no mety hovainy ao anatin'ilay lalàna mikasika ny fifidianana na ao anatin'ny loi de finance
na ny ao anatin'ny lalàna mikasika ny fifidianana ny filohampirenena satria ao anatin'io lalàna io no tsy maintsy apetraka hoe inona sinavy ny critère dia varimbarintsika amin'ity fanitsina lalam-pandrenan'ity nefa ny ampidirina atsy any ireo lalàna mikasika ny fifidianana isan-karazan'ireo dia lasa vao maika tsy milamina ny eto a Madagasikara fa mikorotana. Ono mety anao amboletra ihany ny fitondrana mpandany no lalam-pandrenana io ny zava-nisy teto amin'ny firenena raha teo hatramin'izay saika hoe nandresy hatrany iny dia ho tafavoakany izy. Ie, marina aloha zany satria tsy dia tiatsika malagasy loatra ny manao hoe tsia ohatrany hoe tsy mahalala fomba ianao na raha manao hoe tsia. Nefa kosa aloha ampatsahivika any zany fa tamin'ny taona 1998 zany a dia efa saika nandresy ny tsia tamin'izay 49% 51% ny tamin'izay fotoan'izay ka vitatsika ihany zany le izy raha anaotsika fa amin'ny akapobeny angambany a dia ozy hoe efa tena leo angambany vahoaka manova ny lalam-pifidiana isaky ny 3 taona ovaina foana dia ohatrany hoe tsy mandray anjara kory ary izy a dia rehefa tsy mandray anjara ny olona mbola resahantsika izay resaka abstention zay a dia ny olona no ifidy eo toeranao zany a ianao tsy tonga any amin'ny bureau-pifidianana dia fenon'olona ny bileta amin'ny anaranao ka zay angamba no nitranga taloha ary zay ihany angamba no hitranga amin'ity raha ohatra ka tena forcena ity fanitsina lalam-pandrenan'ity. Amin'ny resaka lalam-pandrenana io any ohatrohatry ny ahoana no mety andraikitsy ny ACC ao anatin'izay rehetrarehetra ka io andiny fa raika amin'ny 90 io zany a dia vaovao izy io mbola tsy hitatsika hatr'izay hatramin'ny fahaleovatena dia tsy nisy an'io andiny io hoe tsy misy fanitsina azo atao amin'ny lalam-pandrenana na dia iray aza raha tsy hita fa tena ilaina na amin'ny teny frantsay le izy hoe sauf en cas de nécessité jugée impérieuse ka izy ara no itsara hoe tena ilaina ve io fanitsina io ozy izy zahay hoe tsisy afatry ny HCC ary na dia mety anaiky ary tsika fa ny HCC androany a dia avy hatrany dia anao zay takin'ny filoham-pirenena dia tokony isy ihany débat contradictoire tokony afaka mametraka requête daholy ny parti politika na reo izay intéressé hoe hiady hevitra hoe tsy hitanay mihitsy hoe tena ilaina tokoa ve io fanitsiana entin'ny fitondrana io ary ny fitondrana koa dia tsy maintsy koa izy mijustifie hoe tena ilaina tokoa izy ity satria zao arona tatahakiny eona nefa ny fahefana manokany filohan'ny repoblika amina tranga ohatr'izao zany tsy manana tsony izy raha nyresaka hoe fanitsiana ny lalam-pandrenana manana izy ao anatin'ny 550 ny lalam-pandrenana hoe manana pouvoir izy hoe tonga dia ametraka fantaniana direct amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fitsapahakevim-bahoaka fa tsy resaka lalam-pandrenana zany fa zavatra hafa raisiko ohatra hoe misy lalàna momba ny asa ohatra code du travail vaovao atao eto Madagasikara dia tsy manaiky ny parlemanta dia tsy manaiky ny syndicat dia tsy manaiky ny parti politika dia ozy izy ny filoha hoe tena zavatra important be ty alefako référendum zany no zavatra nitranga tany a Frantsa taloha amin'ny alalan'io 550 io fa tsy tafiditra ao anatin'io 550 io ny fanatsiana ny lalam-pandrenana satria manana lohateny samihafa mihitsy io mitokana ny fanitsiana ny lalam-pandrenana ao anatin'ny lalam-pandrenana amin'izao fotoan'izao arak'izay voalazako izay zany a zavatra roa ny ova tamin'ny folo sy iray arivo ilay hoe nécessité jugée impérieuse sy ilay hoe tsy maintsy aroso amin'ny fitsapahakevim-bahoaka fa tsy hoe na raha tian'ny président alefa na tsy tiany alefa tsy maintsy atao araky ny lalam-pandrenana amin'izao fotoan'izao ka izy ozy izy manaja ny lalam-pandrenana izy ozy izy manaja ny état de droit dia zany no tokony atao zany raha tena tiany ahitsy ilay lalam-pandrenana amin'izao fotoan'izao fa tena voatsa ve ilay lalam-pandrenana teto raha ny fijerinareo azy ie ka io moa zany raha fijerina azy aloha dia ity sisa ity 550 sy ny 570 lalam-pandrenana sisa no fanovana tamin'ny taona 10 zay mbola tsy nitestena fa ny sisan'izay dia efa nilavy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao ary ny HCC
ohatra raha antsika malala moa ny article 54 ohatra mikasika ny semi-parlementarisme hoe tendreny antemeran'ny pirenena ny prime ministre. Ny faharoa dia momba ny opposition. Io zany natao tao anatin'ny lalam-pandrenana hatramin'izao mbola tsisy foana ny lalàna momba ny opposition. Ao koa ny article 72 momba n'ilay mivadika palitao ty. Dia ny HCC mihitsy no nandà hoe ireo mpivadika palitao tao amin'ny mapara lazainy fa tsy nivadika palitao. Ina koa zay angamba no zany hoe manaraka indrendrany fotsiny zany ny HCC raha ny haute cour de justice. Ny haute cour de justice mbola tsy nipetraka tokony tamin'ny 25 janvier 2015 no nipetraka ny haute cour de justice hatramin'izao mbola tsy mipetraka. Zany rehetrarehetra zany a dia tsy voahaja atao anatin'ity lalam-pandrenana ity ka ireto andininy anankiroa reto sisa hoe fanovana lehibe natao tamin'ny 2010 ny article 46 sy ny article 161 ka hatramin'ny 162 ao anatin'ny lalam-pandrenana ka aingane ka ho voahaja ihany ireo amin'ny hoavy. Fa onoahy inona mety sosikevitra mety ho arosony raha ohatra lalàna ihany resantsika. Inona mety ho arosony, inona mety ho vainy tampoka ka hanana ny fahefana. Manana fahefana be izy ohatra hoe tsika zany ohatrany tsy dia nahay nifidy daty zany tamin'ny 2013 tamin'ilay fifidianana satria lasa 20 décembre 2013 ny deuxième tour. Dia lasa 25 janvier 2014 zany somary herinandro taorinan'ny proclamation officielle des résultats no niakatra tao amin'ny fitondrana i Rajaonarimampianina. Ka nefany tsika zany efa manana eta hatry ny elan'ny malagasy hoe tsy hisy fifidianana ao anelanelan'ny 30 novembre sy 30 avril. Raha zay no ajaina dia misy fotoana zany 30 novembre ka hatramin'ny 25 janvier ela be dia io angamba lazainy hoe tsy mampety an'ilay 30 à 60 jours ka tsy maintsy mba exceptionnellement zany hoe les 30 à 60 jours peut-être manomboka amin'ny 30 novembre vao isaina satria latsaka tao anatin'ilay fehim-potoana zay efa nifanarahantsika hoe tsy ho asiana fifidianana intsony satria saison des pluies atsy vitany hoe saison des pluies fa fotoanan'ny krismasy faran'ny taona ny olona tsy any amin'ny fifidianana ny eritreritra fa any amin'ny fianakaviana sy ny fivavahana sy ny ohatran'izany ka reny afaka ataony reny ataony loi organique exceptionnelle raha ohatra ka tena misy zany ilay finiavana ilay volonté anatsara zavatra eto Madagasikara be dia be mihitsy ny possibilité afaka atao ao anatin'ny lalàna. Zany hoe miandry fotsiny zany tsika aloha dia arehefa ela ny andry na ho an'ny haute cour de justice na ny lalàna momba ny opposition na ny reto lalàna efa tamin'ny 1er avril 2017 nisy efa fino nangataka hoe avoay reto lalàna momba ny fifidianana avoay ny lalàna momba ny fitazonan'ny président Sénat ny fitondrana raha ohatra ka mametram-pialana ny filoham-pirenena efa tokony tamin'ny efa tokony efa vonona efa fantatra hoe inona ilay volavolan-dalàna rehefa tokony publiena hoe reto ny kasenay atao ary tokony zany resahana fa tsy tia resaka fanitsiana ny lalam-pandrenana ity. Fa afaka manova république ve izy? Ny fanovana république zany dia ilay tena rafim-pitondrana mihitsy zany no tsy maintsy hovaina. Amin'izao fotoan'izao zany manana fahefana lehibe ny filoham-pirenena satria ty lalam-pandrenantsika ty raha tsorina ny marina dia nalaina tahaka tamin'ny lalam-pandrenana frantsay tsy ny lalam-pandrenana amin'izao fotoan'izao fa tamin'ny taona 1958 tamin'ny général Charles de Gaulle niakatra tao amin'ny fahefana ka io général Charles de Gaulle io tsy dia tena démocrate izy io tsy dia tiany loatra les parlement dia nifeheziny ao anatin'ny session parlementaire anankiroa fotsiny ny asan'ny parlement nomeny fahefana lehibe mihitsy ny exécutif amolavola ny lalàna projet de loi na dia misy zany proposition de loi avy any amin'ny parlement dia sarotra be le izy tsy maintsy aken'ny exécutif zay vao sososo zany rehetrarehetra zany dia efa nieritreretin'ny Charles de Gaulle satria izy moa zany le hoe président monarque ohatrany hoe mpanjaka mihitsy ny filoham-pirenena dia zay no nataony tao anatin'ny constitution ka raha hanova république tsika dia zay no tsy maintsy hovaina. Ny filoham-pirenena ohatra no manendry ny apately ny membre ny Sénat tsy normal zany satria ny Sénat
législatif mitokana tokony indépendant ny filohan'ny pirenena no manendry an'izao karazan'olona rehetrarehetra zao isaky ny tia novaina raha jerentsika na ny Amerika dia tsy maintsy manaiky ny Sénat isaky ny misy fanendrena na ministra na nizaniza zany ka zany rehetrarehetra zany zany rehefa tena anova mihitsy tsika ny république dia zay no tsy maintsy hovaina fa tsy reto zavatra kely ambamboarina tiptop arak'izay voalazako zay anatin'ny article 46 na 161 na ohatran'izany. Inona mahatonga n'ilay mpitondra afrikanina rehefa kaiky farana rehefa mpito-piasana dia kitihana kely indray ilay lalam-panondrenana ka zay mihitsy no manahirana ny Union africaine amin'izao fotoana izao satria tena efa tokony hijanona amin'izay zay fomba ratsy zay satria zay le hoe ny état de droit ny tany-tany-dalàna dia ny lalàna no mitondra azy fa tsy ny manam-pahefana kanefany a rehefa ovaovaina lava ny lalam-pandrenana indrindra fa eo alohan'ny fifidianana dia ny manam-pahefana no mitondra azy fa tsy ny lalàna tsony tokony hipetraka ny lalàna ary tokony hajaina izy io ary ampiarina fa tsy ovaovaina isaky n'izao rehetra zao satria zay zany tena zay zany ny définition ny atao hoe tany tsy tany-dalàna tsy ny lalàna no mitana azy fa ny manam-pahefana. Isorana anao Ramatoa Saondra Rabenarivony fa iny teto amin'ny fandarana ny angavinainao moa zany mba indray mandeha isam-bolana raha azo atao mba mivahiny eto arakaraka ny tranga miseho eto amin'ny firenena indrindra moa eo any koa no maha eo anivon'ny fiarahamonim-pirenenanao ka dia akasitrahana ny vahiny teto amin'ny fandarana misaotra ataoko. Za no misaotra anareo ary tena vonina mihitsy ny araka aminareo zany amin'ny volana manaraka. Misaotra indrindra. Mametraka ny mandrapitafa manaraka indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy.